Mahasoa mitandrina ranjakavola irahan'Andriamanitra hanafatra ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana novambra omentsika lohevitra lehibe hoe raha izany koa tsy nahalovavanao dia tsy hitako intsony izay antony hivavahanao hoe noninona ny hivavahan'ny olona mifaly amin'ny famonjenany ny jaona toko fa 1922 no iaingatsika amin'izany fiaraha-mianatra izany ary manana alahelo anareo ankehitriny hoe ny tompo fa hahita anareo indray aho dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Tena azo lazaina hoe manondro mivantana ray lohevitra mihitsy hoe mifaly amin'ny famonjenany mihitsy. Ankehitriny dia manana alahelo anareo hoy ny tompo. Mivatsy izany lazainy tompo eo amin'ny 120 hoe manam-paorina ny vehivavy raha eo ampiterahana. Talo tsy mahany izany tsy fantatro izany na marina na tsy marina hoe efa miteraka ny vehivavy dia manam-paorina fa ny vehivavy mahafantatra an'izany sa tsy marina izany? Marina izany. Ny lehilahy ve dia mahay manaiky izany hoe marina izany? Misy lehilahy mandositra rehefa hiteraka ny vadiny mody eo izy milaza ile foka sigara dia voakany tokotany, mody milaza hoe misy telefona ny azy dia voakany tokotany, fa ny vadiny ato avelany rery miady rery eo antanira matoa fampitazona tanan'ohatr'izay zao eo ampiterahana ny zanany izy. Raha lehilahy azariana ny vadinao miaritra fahoriana aminy eo ianao ankehitriny manam-pahoriana ianareo mivatsy tahaka ny vehivavy hiteraka. Ary io lazaiko tamin'ny dekona omaly sao dia mieritreritra vehivavy teraka tokoa ny eo an-tsain'ny sasany dio mieritreritra miverina any amin'ny hopitaly ramatoa miverina amin'ny hopitaly ramatoa ihany voately voamafy mihitsy eo androany fa indrindra ary teny sarobidy amin'izany fitenin'ny tompo azy izany mandrapahaterahanao indray dia mahatsiaro fahoriana ny fiangonana. Raha miteny fiangonana ianao ny mpitandrina mitaritra fahoriana amin'ny mandra-pahatonga ny fotoana izay mba ateraka anao indray. Amin'ny teny tompo izay jaona toko 7:9 sy 5 lazaiko marina dia marina aminareo tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita aloha observe ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy nandray ny fanahy ny tompony olona vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra mandrapiaviny izay. Izany adalana ataon'ny kristiana satria mbola tsy niaona tamin'ny tompo izy, satria mbola tsy teraka indray izy, mbola tsy fantany izany hoe novonjena izy. Ny aretan'ny tompo ny namonjena azy io, ny aretany hatrany fahoriana fahafatesana ny namonjena azy io ka mahatonga azy mitango tena mitondra tena araka izay tokony ho izy. Fa mbola tsy henony tsy fantany izany, mbola tsy niraisany izany dia mampitondra fahoriana amin'izay mifandray aminy io. Ny olona mihira izy mikitohitohina, ny olona mamaky soratra masina izy miresaka, ny olona mivavaka izy mitsangana, ny olona mihaino toroteny izy mandehandeha sy ny sisy. Tsy ao aminy le fifatohana hoe mitady an'Andriamanitra ao. Any le fahaterahana tadiavintsika fa tsy dia le hopitaly loatra. Raha zay zany zao indrotany amin'ny asiera indray mandeha tato amin'ny klinika tsy zany akory ny eo an-tsaina fa izay fahaterahana indray andrasana amin'ino tsy rairay zay zay no sabidy, zay no andrasana, zay no mampiaro-pahoriana ny fiangonana ankehitriny manana alahelo anareo hoy ny tompo. Fa toizy angeleteny tsy maintsy
zarina sy mianatra nyzany koa ny fiangonana hahitanareo indray aho hoy ny tompo. Tsy isika no mahita azy fa izy no mahita atsika. Genesis 3:8 raha lehilahy aiza moa ianao, izy no tady Iadama ka Iadama andehandeha tao anatin'ny sato mitady an'Andriamanitra zany no tonga anao vezivezy ireny tanàny, tonga any akoron-drano ianao, tonga any akady vato ianao, tonga any andeha mitady vezivezy mitady an'Andriamanitra. fa izy no mitady Jehova no mitady an-draha lehilahy tao amin'ny saha tao. Raha lehilahy aiza moa ianao, tany amin'izany nandehandehanana zany ka natonga fahoriana ho an'ny fiangonana, tany amin'izany nandehandehananao vezivezy zany tsy vola niona tamin'Andriamanitra, mitady anao ny tompo. Tsy hoe te hitsaranao izy sanatria fa ny tompo efandaza taminao raha vo tafahona aminao izy dia misy hoe avy ary ifandahatra isika. Fa na dia tahaka anjaka aza ny fahotana hoe dia hotofotsiko tahaka ny oram-panary, na dia mangatrakatraka tahaka asily ary dia tonga volo fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy. Tsy mifandahatra aminao ny tompo raha mitady anao izy. Ka raha mitady anao ny tompo dia noho ny fitiavany, noho ny tsy fafoizany, noho ny fahafantarany fahorinao, anam-pahoriana ny vehivavy fa hiteraka izy. Fa rehefa teraka somatsara ny zaza dia manino io raha koa koatry ny hitako ary na dia tsy zara ho aly niteraka mbola veriko ihany. Io le zaza fa teraka somatsara nomeny ny rasazy azy sa nomeny dokotera azy le dizana akao raha matoa afaliana tsy misy aoko zany adiny dolo zay iny kaikaiky sy ninona tany adiny sady zany ny eo misy voateraka voavetivety manko io hitako. Mahafantatra anareo aho matoa tsy teo izy dia teraka izy io izy dia hitako hoe io izy io fa tonga dia hoe efa teraka somatsara izy zany dia avoetivety mihitsy ny aretany an'izany tsarony tsara zany. Ahita azy indray aho ny tompo, ahita anareo indray aho. Le indray ny dikany manino efa very ianao fa indray, efa maty ianao fa velona indray. Nadikare indray fanavaozan'Andriamanitra le fionany aminao. Ahita anareo indray aho hoy ny tompo dia ho faly ny fonany. Zany nge fionana amin'ny tompo io rehefa tafahona amin'ny tompo ny olona, rehefa nandray ny famonjen'Andriamanitra ny olona, rehefa nivanginy ny fanan'Andriamanitra ny olona dia manino ay romonjany na telo dia maninona dia maninona zany ny atao hoe protestanta faly. Tsy mbola natononga le fionana tamin'ny tompo, l'expérience de la nouvelle naissance. Tsy mbola niona tamin'ny tompo nga ianao. Sanatana zay efa tafahona tamin'ny tompo izy tsy manangatana anao tsy mbola tafahona tamin'ny tompo ianao. Atsagandray maka tereko tsagandray maka ary atony be lehibe tsy niona ovina say efa tafahona tamin'ny tompo venao. Atsagandray tana zay tafahona tamin'ny tompo zay vo azo le resaky. Ahita anareo indray aho ny tompo zay fionanao amin'ny tompo zay tadiaviny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba rehetra zay. Mety amin'ny filazako azy tamin'ny lady reny hoe any datitevana any ianao nio tadiavo ionana satria tany ianao voatratrany. Mety any ambony fandrina l'hôpitaly any ianao no tadiavony any ianao vonanaiky ionaminy. Mety
mety any anaty fahorena sarotra zakainao any fa ny tompoandriamanitsika dia andriamanitra mora azy indrindra amin'ny fahorena tany ianao tafaona taminy fa ny zavatra rehetra romanina 8:20 dia ampiasain'andriamanitra hahasoa zay ty azy tsy zavatra iny mamonjy anao fa izy andriamanitra miasa amin'ny alalan'ireny zavatra rehetra reny amonjeny ianao dia ampiasainy reny ampiasainy ny fahorina ampiasainy ny kifaliny ampiasainy ny tsy fananana ampiasainy zao rehetrarehetra zao fa ireny manaiky an'andriamanitra sonao mitabataba sainy maninona ny ohatra zao tsy tahaka ny ranona ngaranona ianao izy any anaranao ranjaka volo de tsisy misy ranjaka volo avy eo tsy misy prenao sao de mitsanganao le teny la tsy misy afasaray zany de zaho miona amin'ny tompo de vonjen'andriamanitra hahitanao ndray aho de ho faly ny fonao zay le nanerako anao hita anaty liturjia teo nahazo famelakely ka ono ny fiangonana natolotra ny famelakeloko salamo fahasembe efapolo am'zato halleloia amen 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 tsy oratsaitra natao ndray ny hira vinonareo vao mihira hoe andininy telo be zao aorian'ny famelakeloko mba ho taitra mba ho tafafoa amin'ny toromaso tsy mahita an'andriamanitra ianareo taitra ve tsy taitra nandrasa vita le hira fa efatra amin'ny roapolo hoe ny voninay tao amena amena mbola mamotolo izy rehetra voafehy ny fomba fotsiny ka midikijitsina pastera am'izany dia mikatina ohatr'izao zay eo mahafamelakelyko amen za tsy tanany zany rehefa faly ny faly aho isy anankiray zay niara-mipetraka tamiko tany am-pivorina maly isaky mifaly a tompo zay etriky le fifaliana mamaka mihitsy tao akaiky tao ale paster tika rehefa faly mihetsika aby vatany io miato efa mety iato mety mifaly saika tazono satana tamio mialy anao satana mifaly zany mba nahazo famonjeny zany halleloia mampime mihitsy ny amenina anareo mba tairina ifaly kely motsy amen zany de tsy hainy fatay zany narereto nividy baiboly ahita nareo ndray aho eny tompo nanao zay fomba rehetra nitadiavany atsika ny tompo nampiasa ny zavatra rehetra iaonana tamitsika ny tompo hitany anao zao satsy zany zay zao mba mba tovitovy cri de guerre protestante de fa mba hainy sasany zany mihitsy aiza misy an'izany eo baiboly ny fiteny baiboly tsy ampiasainy fiteny rehetra rehetra ho ampiasainy tinary ty ahitanareo ndray aho iny tompo de ho faly ny fonareo ary toizo amarano anazy hoe jaona 9:10 tapany farandrindra ary tsy misy olona ia personne anaisitra zany fifalianareo zany aminareo zany hoe raha tena marina anaovana entraînement zany ty amena sy alleluia ty atao am-piangonana dareo tsika amen amen amen
anaovana entraînement mihitsy zay vao manao ameny dia ohatran'ireny le reo tsy lazaina sanetezitra eo ianao zay kosa nde matera dia zany zay le fiombonainaina satria tsy lavabe zany dia mora miombonaina atao frazy lavabe manko eo sarotra miombonaina fa zatra tsotra kaiky amen amen dia tonga dia miaraka miray feo ny fiambonana miteran'andriamanitra amin'izany famonjena nataon'izany tsy misy olona dia aza ianao ny sisitsisika ao anaisitra zany fifaliana zany ao amponiny amin'izay fomba fijerinao amin'izay conception azonao tany ampianarana ve sa tany an-dalambe sa taizy amin'izay fomba fihevitrao amin'izany atoe fivavahana dia sakananao toananao rahanao ny olona tsy fady azafady fa tsy misy olona hoe nitombo araha ny azany iazanao esorona tsy afaka io ny hafa mety ho azonao esorona fa ny ahy tsy afaka mifaly aho mifaly aho nahoana satria novonjen'andriamanitra aho mifaly aho famonjenany miny dia tena isy ve olona hiezaka mihitsy anaisitra fifaliana opon'ny hafa hoe tsisy ve zany kristianina zany antaniko zany fa ny any velany any fantatra fa misy any fa kristianina misy ve kristianina misakana ny namany tsy faly tsy reny fotsiny ny nama dia hay tsy mahazo manany misy ve zany fanahininy zany fanany jehova ve zany misakana ny olona tsy faly zany fa izy anao hita zay fifaliana ny amponao andy tsy misy malaka zay ampotsy miloka zay hita maso io no hita mamariazy zay maty ho avy eo mory zareo rehefa avy eo fatarare tsara le natao raharaha maro pasteur Demoine le stagiaire atsika tary tamin'ny taona lasa lavidavitra tary pasteur Demoine le vavy kely le atao koatran'izao rehefa miresaka izay mianatra poli kely iny nanamady izy maty dia nisy zanako fony zay tany mipo vavolombelony teo dia zavatra ronona zay amin'ny hita maso aloha pasteur dia tena hita fa efa antitra ianao hitany efa fotsy volo ary mariny zany efa fotsy volo ny afotsim-bolo dada voninahitra fanterany zany efa antsika fa vonitsika ianao izy dia lasa le fanteranao mba miaona eny dia mba maniny mba mitsika re olona marina mafy marina mafy mba mitsika na tsisy ninona na tsy amena ny ariary namanao izy mba hitsikio izy manana se fa sy miaona dia maona na fazantaona zany sao bakaka amin'ny famangy sao bakaka namangy rafozana fiteny avy zany ny vangina bototra ny mpamangy bototra dia inona zany sisa ny araha miainao kimotomototra lava miarany sakafo zay mianakavy kely tsy mahaliva tsy mahalina teo miarako sakafo eo zay tampotampoka eo niova ny tareko dia teny moramora neny zarapreperny teo izy ny zanako tena tsy fanao ny tato zao ty tsy hita
tsy fahitany zany dada marary zany dada tsy fahitany zany dada mitsikitsiky ny vatany dada mene aona rezy naona ny tany naona ny fianarana manao na zay voiova de to de tsy kary finikisy ary anao rehefa mba miniona tsaranakely ndray so bagnanondra mifaly mba mitsaranakely izy io de fanatrikeky nitsikitsiky namana tsangana fa tsy mipetraka tsy vitan'izany io tsangana misy de mitsikitsiky amin'ny namana io mba hitsikitsiky olona afa tamin'ny fotoana amire fakatava ihany de hoe mamoniry fa zao a tsikitsiky eo mpitsikitsikiny eo anao a tsy misy lentelo akory eo a ivavaky siky soranao zay tompo fa miroanao miaiziny tsy fifaliana tao anatinay no migotanao le fanahy tsy mampifaly anay iny ary de apetraka ao anatinay araka amin'ny fiteninao zany rehetra zany lazaiko taminareo mba hoao aminareo ny fifaliako ary mba ho tanteraka ny fifalianareo ndreo zay mitsikitsiky mifaly manana anao tehirizany fifaliana izy andro tompo entinay manompo anao Andriamanitra fa ny olona falifaly ny salama ny olona falifaly ny tsara fihavanana amin'ny namany ny olona falifaly ny tsara fifandraisana amin'ny namany ny olona falifaly no tsy very andalana ny olona falifaly no miaina mivelona zany famonjena fahazony taminao zany tsy any anaty any ka miafinao anaty ao fa hitan'ny olona ty ivelany mba afan'ny afako mandray zany fifaliana zany mba hifalian'ny olona koa na hitan'ny famonjenao tamin'izany nandraisanay ny famonjenao zany. Halleluja, halleluja, amen.